Faly mitsidika ny tokantranonao amin'izao filetehany masoandro izao indray izahay ary manohana ny fiadanan'ny tompo manokana ho anao sy ny ankonanao. Herinandro izay miarahana inonay fa nahazo hery ianao tamin'ny famelabelarana noentin'ny pasteur Fanera Andriamparatiana teto. Hafatra maika ho toriana amin'izao tontolo izao. Izay ny votoatin-dresaka ny fanaovantsika teto mandritra izay herinandro izay. Mahafinaritra fa ny andro fahaenina io dia mirakitra hafatra mafonja iomananao amin'ny fiavian'ilay tompo be voninahitra eny amin'ny rahaolanitra. Andeha hangataka ny hery avy any ambony isika, hanamafy ny finoantsika sy hampitoetra ao amin'ny Kristy. Ampaherezo irao irain'ny la voix des archanges. Eti anda, landa,
Iza tokoa moa no tsy mila iry afakoatra ny maha olombelona raha te hiady amin'ny fakapanahy. Tsetsatetsa tsy haritra ihany izany fa andeha hifantoka amin'ny hafatra fahaenina indray isika izay hoentin'ny pasteur Fandera Andriamparatiana. amin'ny fifaliana riavana malala noho ny fahasoavan'Andriamanitra no hiara-bananao ary manona fiadanany tompo aminao sy amintsika tsirairay avy tratran'izao andro fahaenina izao tsika izay andiniantsika ny ten'Andriamanitra andraisantsika afatra avy amin'Andriamanitra ihany koa. Tsara loatra Andriamanitra, tsara loatra Andriamanitra. Ary ny sitrapon'Andriamanitra voalazan'ny Jaona toko fahaenina ny 9:30 sy 7, ny sitrapon'Andriamanitra dia antsamelana izy ivery fambanana fiainana mandrakizay izao sy ianao. Izay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia manome afatra ho anao izy. Afatra maika satria tsy fantatrao ny andro na ny ora. Tsy fantatrao zany. Dia manome afatra maika ho anao Andriamanitra, afatra maika izay omenanao ary mila andraisanao fanapahan-kevitra maika ihany koa. Aza mangataka andro. Araroty ny andro azo anaovana soza izy ny ten'Andriamanitra. Dia manana afatra omenanao Andriamanitra amin'ity andro fahaenina ity. Petera voalohany toko voalohany 2:40. Petera voalohany toko voalohany 2:40. Zao voalaza ny ten'Andriamanitra. Ho avy Jesosy Kristy tahaka nataony tany am-piandohana dia tonga izy ho avy tonga Andriamanitra mba eo amin'ny olombelona. Dia niteny taminao Andriamanitra manao hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao, miomana ianao eo amin'Andriamanitra ao, aza mihery ny tavan'Andriamanitra ianao. Kanefa mampiery anao dia mitanjaka, satria mitanjaka ianao tahaka ny nataony Adama tao amin'ny Saedena, satria mitanjaka izy dia nihery ny tavan'Andriamanitra. Mila manana akanjo ianao, mila manana fitafiana ianao raha tianao ny ona amin'ny Jesosy Kristy. Manaona fitafianao, zay ny afatra zay noraisika omaly andro 5. Manaona ny fitafianao. Mbola maloto ve ny fitafianao? Mbola tsy voadio ve ny fitafianao? Sambatra zay manasa ny akanjony, sambatra zay voasasa ny akanjony, sambatra zay no voadio ka hanana fahefana aminazy onaina sy hiditra mivavahady eo an-tanàna izy. Ary ny akanjony no sasany sy no fitsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ravana malalo mazava voalazany ten'Andriamanitra. Mila voadio ianao, mila voasasa ny akanjonao amin'ny rano zanak'ondry, amin'ny rano Jesosy Kristy no anadiovana ny akanjonao, ny fitafianao. Toetra ary ho tafianareo ny toetra vaovao, Efesiana 2:7-20. Ary ho tafianareo ny toetra vaovao zay noforonina araka an'Andriamanitra. Romana 4:17-20. Fa hitafio Jesosy Kristy, hitafio Jesosy Kristy. Afatra zay omeny tompanao amin'ny andro fahaenina ity. Petera voalohany toko voalohany 2:40. Zao voalazany ten'Andriamanitra manao hoe: satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho o Jehova. Andeha hiaraka hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro anome afatra ho anay ianao ankehitriny. Tena kasio ny fonay tsirairay avy mba handray ny afatra avy aminao, satria tsy tianao hisy ho very izahay fanana fiainana mandrakizay. Ho avy tokoa ianao Jesosy, na mino izay na tsy mino, tsy maintsy ho avy ianao satria ianao dia Andriamanitra ka tsy mandainga. Rehefa niteny ianao hoe ho avy indray aho, dia ho avy tokoa ianao. Fa mangataka izahay mba tsy hery ny tavanao izahay amin'izay fotoan'izay, fa mba hitanao, ary mba tsy hitanjaka fa mba hitafy, ary fitafiana fotsy
voadio no anaovanay, dia miteny aminay ianao isan'andro nandritra nyity herinandro ity ny amin'ny tokony ataony tsirairay avy. Ankehitriny hiteny aminay indray ianao, omany ny fonay andray ny afatra avy aminao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ho masina ianareo satria masina ho Jehovah. Logika be izany ten'Andriamanitra izany, satria raha niteny Jesosy hoe andeha hanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy ny ray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Raha miteny anko Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 1:20 manao hoe ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Miteny izy hoe indro avaosiko ny zavatra rehetra. Ny zavatra marina, Andriamanitra dia masina. Ary te hiara-monina aminy ianao any amin'izany toerana izany, te hahita ny tavany, mila masina ihany koa ianao. Mila masina, manana fahamasinana, manana fahamasinana. Ary zay le zavatra hitantsika ao maly, zay dinga ny fahamasinana dia mila voadio ianao, mila voadio. Vakitsika maly amin'ny Korintiana 2:9, ny 9:7-10. Fa ny olona tsy marina tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitaina anareo fa ny olona zay manana toetra mijangajanga, sisa, miaina am'izay le hoe toetra fitafiana maloto, dia tsy mba handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary milaza izy amin'ny 9:10 manao hoe ary mba efa toy izany ihany ny sasany taminareo, efa mba toy izany isika, saingy tena tsara be ny ten'Andriamanitra io. Efa mba toy izany ihany isika, saingy efa voasasa, efa no amarinina, efa no amasinina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Zay zany le dingana zay tian'Andriamanitra ho tanterahany amin'ny fiainanao. Ianao zay olona maloto, voalaza ny ten'Andriamanitra zany amin'ny Romanina 7 ny 10 sy ny 13 dia milaza an'izany ny ten'Andriamanitra hoe fa samy efa nanota izy rehetra, tsy misy marina na dia ray akory aza. Isika zay maloto tsy marina dia voalaza le ten'Andriamanitra fa efa voasasa, voavela eloka, voadio, voasasa, efa no amarinina. Rehefa voavela eloka ianao, araka ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 1:7 no vakinao maly zay manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Rehefa miaiky ny fahotanao ianao amin'ny Jesosy Kristy dia avelan'i Jesosy ny elokao, ary miaraka amin'izay diovina ianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia zay le hoe efa voasasa sy efa no amarinina. Ianao le tsy marina dia lasa tonga marina ianao anatrehan'Andriamanitra. Dia avy eo ny aorinan'izay dia miditra le fahatelo, efa no amasinina, fanamasinana. Inona ny antony? Ten'Andriamanitra dia milaza Apokalipsy 2:17 dia ho zizy ny ten'Andriamanitra manao hoe tsy mba hiditra ao mihitsy, tsy mba hiditra ao amin'ilay toerana zay amboarin'i Jesosy, tsy mba hiditra ao mihitsy izay manao izy, izay tsy masina. Ny Hebreo 12 ny 9:17 dia manamafy amintsika ny amin'izany. Dia ho zizy ny ten'Andriamanitra, Hebreo 12:9-17 dia ho zizy mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra sy fahamasinana. Dia toy izany fa izay tsy manam-pahamasinana dia ahoana izy? Tsy hahita ny tompo, fa hihery zay le hoe rehefa iseho izy dia hihery any an-tendrombohitra sy ny vatolampy ianao. Satria hozy izy ny Hebreo, izay tsy manam-pahamasinana tsy hahita ny tompo izy.
de zay ry havana malala mahatonga ny ten'andriamanitra ao amin'ny petera voalohany to voalohany andeha faina ambin'ny folo manao hoe ho masina ianareo satria masina aho ho Jehova. Ry havana malala, sarotra izany toe-javatra izany, sarotra izany ten'andriamanitra izany, satria fantanena petraka ataoko ahoana ny anana fahamasinana amin'ny fomba ahoana ny ananako fahamasinana azoko iainana sady hoe zany fahamasinana zany zany hoe masina izany azonao atao ve ny ho masina sarotra izany ten'andriamanitra zany. Kanefa Andriamanitra dia tiana tanteraka izany eo amin'ny fiainanao, tena tiana tanteraka izany izy. Zay nefa hitantsika omaly mila sasany ianao, sambatra zay manasa ny akanjony, sambatra zay manasa ny akanjony. De amin'le apokalipsy 4:5-10 hoa indro avy to mpangalatra ao Jesosy, sambatra zay miambina tandremo, miambina ka miaro ny fitafiny. Rehefa nosasana ny akanjonao, rehefa voasasa ny akanjonao, de mila rovana zany sambatra zay zay miambina ka miaro ny fitafiny. Ndrao de hiverina loto indray zany. Zay le fahamasinana, zay fahamasinana. Rehefa namarinina ianao, rehefa nodiovina ianao, de miroso amin'ny fahamasinana ianao, de mila harovanao zany fahamarinanao zany mba tsy ho voaloto indray, sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny, fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Apokalipsy 4:12 dia ahoana zay izy ny ten'andriamanitra zao mivoalazany. Apokalipsy 4:12 indro ny faharetan'olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy Kristy. Io zany manome antsika fahamaritana ny amin'ny hoe masina. De ozy izy indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy Kristy. Ravina malala, andeha ho jerevantsika kely io ten'Andriamanitra io. Ina tena tiany ho ampahafantarina atsika. Indro faharetan'olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Misy matandrina ny didy ve tsika io? Misy matandrina ny didin'Andriamanitra ve isika? Tsy misy matandrina ny didin'Andriamanitra isika. Romana 7:10 sy 9:17 de efa mazava tsy misy marina na de iray aza, samy efa nanota izy rehetra. Ina natao hoe ota? Jona voalohany 4:4-5, Jona voalohany 4:7-4 azafady, Jona voalohany 4:7-4. Ny ota no fandikana lalàna, izay manota no mandika lalàna, fa ny ota no fandikana lalàna. Tsy misy marina na de iray aza. Tsy misy matandrina ny didin'Andriamanitra isika. Tsy misy matandrina ny didin'Andriamanitra isika. Kanefa ten'Andriamanitra de milaza hoe indro ny faharetan'olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy Kristy. Inona ny tiany Jesosy ho ampahafantarina anao? Ndao tsika mba hamaky kely ny zavatra niseho tamin'olona anankiray voalaza amin'ny Baiboly. Mateo 5:10. Ndao vakitsika. Mateo 5:10 dia ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Mateo 5:10 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Zao voalazany ten'Andriamanitra. Ary indro nisy anankiray nanatona azy Jesosy ka nanao hoe, mpampianatra, inona ny tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay? Moa tsy maniry an'izany koa ve tsika hoe inona ny tokony ataoko Jesosy mba azahoako zany fiainana mandrakizay zany, mba hidirako any amin'izany fanjakany lanitra izany, inona tokony ataoko? 10:7. Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no antaninao ny am'izay tsara? Iray ny tsara. Raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao
tandremo mididy. Mazava sy mahitsy ny teny Jesosy. Raha te hiditrana amin'ny fiainana ianao, tandremo mididy. Marina zany, satria ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra. Ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra. Ny olona masina dia ireo zay tsy manota. Zay ny olona masina e, ireo zay tsy manota. Ireo zay mitandrina didin'Andriamanitra tsy manota izy. Zay ny olona masina. Raha te hiditrana amin'ny fiainana ianao, tandremo mididy. Satria any amin'ny fanjakana lanitra tsy misy fahotana intsony any. De mazava ary marina ny teny Jesosy. Raha te hiditrana fiainana ianao, tandremo mididy. Fa zao, ndao vakitsika ny vali teny ty lehilahy ty. 2:20. Hoy ra lehilahy taminy, inavo mo. Le didy zany inavo mo. De hoy Jesosy, ny hoe aza mamon'olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavy melo mandainga, manajany rainao sy ny reninao, ary tiava namanao tahaka ny tenanao. Jelo tsara ny namarany Jesosy anazy. Tiava namanao tahaka ny tenanao. Efa hitatsika zany e. Efa hitatsika zany tany amin'ny andro tany aloha tany. Afatra zay efa nomena Andriamanitra atsika zany. Tiava namanao tahaka ny tenanao. Tiava ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra. De tiava namanao. Zay ny le didy. De ahoana izy ty lehilahy ty. 2:20. Hoy le zatovo taminy, izany rehetra zany efa voatandroko avokoa. Olona masina zany izy. Olona masina ne zany izy. Satria ozy izy hoe izany rehetra zany efa voatandroko avokoa. Olona masina ne zany ty lehilahy ty. Masina izy. Satria indro faretan'ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra. Olona masina zany izy. Satria efa voatandrina avokoa ne zany didy zany efa voatandrina. Fa zao eto am'izay zany no mampafantatra anao hoe inona ny tian'ilay apokalipsy 2:20 olazaina am'le hoe indro faharetan'olona masina dia zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan' Jesosy. Inona ny tian'olona zay. 2:20. Rehefa namaly tovolahy hoe le zatovo hoe efa voatandroko ane zany Jesosy efa masina ane zany zao e, inona mbola tsy mahatateraka e. De ahoana zy Jesosy. 2:20. De hoy Jesosy taminy, raha te ho tanteraka ianao, dia mandehana hamidio ny fanananao ka omeo ny malahelo, dia ananarakitra any an-danitra ianao. 2:20. Inona ny zavatra anseho? Fa no nandray izany teny zany lay zatovo dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana hafananana be. Otry, fa nga izy tsy efa nitandrina ny didy fa nga tsy efa natandrina le didin'Andriamanitra izy hoe aza mangalatra, aza mamon'olona sisa, hoe tiava namanao tahaka ny tenanao, fa nga tsy efa natandrina zany izy araka ny teniny. Fa rehefa niteny Jesosy hoe raha te hiditrana fiainana ianao, raha te ho tanteraka ianao araka ny teny Jesosy Kristy any amin'ny Matio, misy an'izay teny zay any amin'ny Matio 5:20. De hozy izy Jesosy hoe aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo zay ny an-danitra. Aoka ho tanteraka ianareo tahaka n'Andriamanitra zay tanteraka. Misy avatra maika zay omeny tompanao amin'ny alala zany teny zany. Tena afatra lehibe. Rehefa nandre lay tovolahy, lay zatovo manao hoe amidio fanananao de ome malahelo de avy anaraka de ananarakitra any an-danitra ianao, de niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be. De ahoana zany le hoe natandrina ny didy izy? Tena marina ve? Tena natandrina ny didy ve izy? Ravana malala. Ny afatra zay omeny tompo anao de zao ihany. Raha miteny apokalipsy 2:20 manao hoe indro ny faharetan'olona masina dia zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoanan' Jesosy. Ny tian'olona lazaina sy ampahafantarina anao tsy hoe indro faharetan'olona masina dia zay mahatandrina
ny didin'Andriamanitra tsy izay satria raha izay de olona masina ty zatovy ity satria izy milaza fefa natandrina ny didy kanefa ay tsy izay le izy indro ny faharetan'olona masina dia izay miaina amin'ny didin'Andriamanitra iaina nakay le didin'Andriamanitra ary ny fahaseho eny koa de voalaza amin'ny baiboly fa mitandrina ny didin'Andriamanitra ny fahaseho ary voalaza fa amin'ny lalàna de tsisy tsiny ny fahaseho eo anaty any lalàna tsisy tsiny izy eo anaty any lalàna fa fantanena petraka miaina amin'ny didin'Andriamanitra ve izy miaina amin'ny didin'Andriamanitra ve izy tahaka le tovolahy natandrina ny didy le tovolahy natandrina izy hoe tsy mijangajanga natandrina izy hoe tsy mangalatra fa rehefa nyteny Jesosy hoe tiavana manao tahaka ny tenanao ka mba ho fiainanao an'izay dia amidio ny fanananao de omeo ny namanao zay malahelo de niala izy le havana malala ten'Andriamanitra de milaza amintsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 ny 1:7 Jaona voalohany toko 7 ny 1:7 ahoana mba voalaza ny ten'Andriamanitra azoko atao ve ny ho tonga olona masina azoko atao ve ny anana fahamasinana tahaka an'Andriamanitra aoka ho masina ianareo satria masina aho ho Jehova amin'ny fomba ahoana Jaona voalohany toko 7 ny 1:7 zao voalaza ny tenin'Andriamanitra izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota mahafinaritra zany teny zany izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota ny voalohany zavatra voalohany izay ampahafantarin'ny tompo anao mila ateraka Andriamanitra ianao mila ateraka Andriamanitra ianao izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota ina moa dika aloe nateraka Andriamanitra zanak'Andriamanitra ny tian'izany olona zay ny zanak'Andriamanitra ianao mila ateraka Andriamanitra mila tonga zanak'Andriamanitra ianao mila tonga zanak'Andriamanitra ianao amin'ny fomba ahoana Romanina no milaza an'izany Romanina toko 9:7 de ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 1 ny 2:12 de ahoana izy Jesosy Jaona toko 1 ny 2:12 de mazava teny Jesosy manao hoe izay rehetra nandray azy nandrainy Jesosy Kristy izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra efa nandray an' Jesosy ianao efa nandray an' Jesosy ve ianao efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao ve ianao zay mahatonga le tena ao an'Apokalipsy hoe indro faharetan'olona masina dia zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy finoana an' Jesosy mino an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy anao mino an' Jesosy izay tsy manota mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy Kristy ndao to izantsika lay Jaona voalohany toko 7:7 izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota olona masina indro faharetan'olona masina de izay mitandrina didin'Andriamanitra izay tsy manota satria nota ny fandikanany lalàna tsy manota izy mitandrina didy izy miaina amin'ny didin'Andriamanitra izy iaina ny didin'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana de ozy izy satria inona ny mahatonga zay satria ny vony mitoetra ao anatiny tsy maintsy misy
mitoetra ao anatinao, mitoetra ao anatinao. Inona le toetra ao anatinao? Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko voalohany 1:9. Ahoana sisa ny ten'Andriamanitra? Fahazo hery anareo, fahazo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masina aminareo. Ka ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Samaria hatramin'ny farantany. Azo hery anareo amin'ny latsahany fanahy masina. Ay le fanahy masina kay le hery izay rehetra nandrain' Jesosy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia izay le hoe satria ny vony mitoetra ao anatiny. Dia rehefa mitoetra ao anatinao io voa io, dia tsina fa ny fanahy masina izany zay mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra, zay mahatonga anao ho natelak'Andriamanitra, ka mahatonga anao tsy manota. Dia ina zavatra miseho? Dia hozy izy, tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Dia tsy hainao zany manota izany satria lay vo no mitoetra ao anatinao, dia tsy na fa ny fanahy masina izany. Aoka ho masina ianareo satria masina aho ho Jehovah. Tsy ianao no miezaka mitandrina ny didy, tsy mahatandrina ny didy ianao, fa rehefa mitoetra anatinao le vo dia tsy mahay manota ianao satria naterak'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Izay rehetra tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Fanahy masina ne hitarika ianao, ny fanahy masina ne hitarika ianao, ny fanahy masina ne hitoetra ao anatinao. Lay vo hitoetra ao anatinao ane ny vo, dia tsy na fa ny fanahy masina, ka ho tonga masina ianao, hanana fahamasinana ianao. Ka rehefa ho avy Jesosy dia ahita ny tompo ianao, ary amin'izay fotoana izay dia afaka hiditra ao amin'le lanitra vaovao sy tany vaovao ianao, satria masina ianao tahaka an'Andriamanitra, manana fahamasinana. Azonao atao ny miaina an'izany teny ankehitriny. Mila sasana ianao, mila amarinina ianao, ary mila masinina ianao. Miteza handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao. Minoa an' Jesosy, minoa an' Jesosy Kristy. Tsy misy mpamonjy zay nomena antsika afa Jesosy Kristy. Manatona an' Jesosy Kristy. Mila an' Jesosy ianao, mila an' Jesosy ianao mba tonga anao ho masina. Izy no afaka manamasina anao, ka nanano toetrany ianao, lay toetra masina, lay toetra tsisy tsiny, lay toetra madio, lay toetra marina, hanana afaka manome izany toetrany zany ho anao izy. Andeha hivavaka isika. Misaotra rainay sy ny an-danitro no ny teninao, tanterao aminay ny teninao, amasino izay Jesosy io, ary ampitoera ty anatinay ny fanahy masina, ka ny fanahinao no hitarika anay ary anome anay hery ho tonga zanak'Andriamanitra, naterak'Andriamanitra. Ary zanak'Andriamanitra izay dia afaka ny anantena ny ara-mandova amin'i Jesosy Kristy, lay zanak'Andriamanitra. Ta io ny tsiraray avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.